Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tratra ity alarobia fa 5 ny volana aprily ity indray dia manoana fahasoavan'ny Tompo amintsika. Inoako fa tsy mahasaraka anao ny fitiavan'i Kristy fa dia rakofa ny fitahiany manjakariva ary arovany amin'ny fomba manokana isika. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny mofinaina anio dia aray vavaka isika. Toa malalao mbola misaotra anao izay mbola afaka miantso anao. Ianao ilay mpamonjy, ianao ilay mpitantana sy mpanavotra, ho any amin'iza moa izay raha niazo anteherana dia tsy misy eto amin'ity tany ity. Fa zary-pamitaka sy voafetra avokoa ny fisainan'ny maro. Ianao izay ilay Andriamanitra isaty anay fo madio no hitala ho anay amin'ity maraina ity. Mety aiza ianao hiteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanisy soa. Nalaina amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Efa naniraka pitsok'ila ireo mpitarika tany Jerosalema mba hitady anton-javatra amin'ny nonan'i Kristy. Novaliany izany tamin'ny nanomezana azy porofo mazava ny amin'ny fitiavany, ny taranak'olombelona, ny amin'ny fanajana ny lalàna, ny amin'ny heriny hanafaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ilay nanome ny didy tao tendrombohitra nanao hoe itiava ny fahavalonao dia izy mihitsy no nanome ohatra ny amin'ny foto-kevitra io, ka tsy namaly ratsy ny ratsy izy na faharatsiana ny faharatsiana fa nisaotra kosa. Ireo mpisorona izay nanamelika an'ilay boka ny toka-monina ihany no nanamarina ny fahasitranana. Io didy io izay navoaka ampahi-be-maso sy nisoratana teo amin'ny boky dia nijoro vavolombelona ho an'i Kristy. Koa raha nivelona indray ho ao amin'ny fiangonan'i Israely raha lehilahy sitrana noho ny fahazahoan'ny mpisorona antoka tanteraka fa tsy misy pentina ny aretina intsony teo aminy, dia raha lehilahy io mihitsy no vavolombelona velona ho an'ilay nanasoa azy. Tamin'ny mpifaliana no nanolorany fanatitra ny entiny sy nankalazany ny anaran'i Jesosy. Resy lahatra ny mpisorona ny amin'ny herin'Andriamanitra tao amin'ny mpamonjy, betsaka no nitsipaka ny fahazavana, tsy very maina anefa nanomezany an'izany. Nandritra ny fiainan'ny mpamonjy dia toa valitenim-pitiavana vitsy no azony avy tamin'ny mpisorona sy ny mpampianatra teo amin'ny asa nanerahana azy. Nefa tao aorianan'ny akarany tany an-danitra dia marobe ny mpisorona nanaiky ny finoana. Ny asa nataon'i Kristy tamin'ny nanadiovana an'ilay boka ho afaka amin'ny aretina mahatsiravina no ento manazava ny asany eo amin'ny fanadiovana ny fanahy amin'ny fahotana. Eniky ny habokana ilay lehilahy nanatona an'i Jesosy. Niezaka ny mpianatra hanakana ny tompony tsy hikasika azy. Izay mikasika ny boka mantsy dia manjary maloto koa fa raha mametraka ny tanany dia eo amin'ilay boky Jesosy dia tsy nifindra ny fahalotoana. Mizara hery mitondra aina ny fikasihany, mizara hery mitondra fahasambarana ihany koa. Voadio ny habokana toy izany koa ny amin'ny habokany fahotana lalopaka, mahafaty ary tsy sitrany ny herin'ny olombelona. Raha afitinina ny mofinainantsika androany dia hita taratra koa ny fitiavan'i Kristy antsika amin'ny lafin-javatra rehetra. Ary hita fa na dia teo amin'ny fiarahamonina nisy azy aza Kristy dia nanaja ny zavatra rehetra, nanaja ny lalàna ary tsy mba nivadika tamin'ny teny nomeny. Raha miteny izy hoe tiava ny fahavalonao dia izy ihany koa dia tsy mba mamaly ratsy an'ireo izay manisy ratsy azy. Izy ihany koa dia tsy mba manilika an'ireo izay ahilika ny fiarahamonina fa na ireo izay boka aza ka hiatakatahan'ny olona sao hifindrany na ho atao tsy madio dia tsy mahakasika azy fa izy mihitsy ho an'ireo izay mikasika azy
dia tsy hifindran'ny habokany, tsy hifindran'ny aratsiny, fa izy dia nifanohitra amin'izay manome ny fahafahana, manome ny fahasitranana rehetra. An'io dia mbola azontsika atao ny mandray an'i Kristy, mangataka aminy mba hiala anie ny fahabokana ara-panahy rehetra, ny fahabokana ny tsy finoana, ny fahabokana ny fisalasalana, ka tsy ho aminao intsony izany, fa ny fahatokiana izay ananan'i Jesosy, ny fahadiovana izay avy amin'i Jesosy, ny hery rehetra izay avy amin'i Jesosy no herinao, hoentinao miatrika ny androm-piainanao sisa. Ka dia aza misalasala mbola tsy tara an'io, mino aho fa ilay Jesosy izay nanasitrana an'ilay bokany mbola afaka manasitrana anao ankehitriny, na iza toerana hiainona an'izao fianarana izao, mety ao am-panadina, mety any amin'ny hopitaly, mety amin'ny toerana anankiray izay ahatsiarovana ny fangirifirina, nefa mino tokoa fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary mahay mampody aminao ny fahadiovana tanteraka indray. Vavaka isika, misaotra anao izay Ray Ony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity, mitalao aminao izahay, diovy izahay ho afa-keloka sasa ho afa-pahotana, ka ny fahotana rehetra anie Tompo esory eto anio, esory ireo tsy namboleny tananao ao anatinay. Ao ihany koa ny aretina izay misy aminay manokana eto, maro ny efa mangirifiry amin'izany, efa natao ny fanafody rehetra avy any amin'ny mpitsabo, fantatray fa hainao irery no afaka manasitrana anay, ka mety aiza ianao Tompo, raha sitrako indrindra ankehitriny, omeo ny hery rehetra avy aminao izahay, ary aoka tsy hanana anjara aminay ny herin'ny ratsy, fa mba ny tsy fahasalamanay anefa fampisehoana ny voninao tokoa, fa fantatray fa ianao dia Andriamanitra mahery tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hallelujah.